tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mandefitra tsy mamafa ny eloka ny olona anankiray zay nanambatra ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa na nampirafy ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa. Fa ny akoatran'izay kosa dia ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala. Eto dia tsara ho fantantsika fa tsy misy olona mahalala ny apitso, tsy misy olona mahafantatra zavatra ho avy, ary tsy misy olona mahalala zay ao ambadika ao fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany no mahalala an'izany. Tafiditra ao anatin'ny shirky ihany koa raha lasana bavy anatin'ny fona islam ny fanambony an-tena. Misy amintsika noho ny fitoerana misy azy manambony tena na mahita ny hafa ho kely sy tsy misy dikany eo anatrany. Tadidio fa samy olombelona itsika ary samy natera-be vavy ka tsy misy ny ambony sy ny ambany, mitovy ny zanak'olombelona rehetra, tsy azo ataonao ny manambony tena indrindra ampiarabelona aminao. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنتنم manartrany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Amin'ity androany ity inshallah dia akaloha hevitra lehibe anankiray zay mahakasika atsika rehetra na pino islam na tsy pino islam, niza eto ambony tany dia mety voakasika an'ity lohahevitra anankiray ity. Tsy inona zany fa ny shirk billah, ny fampirafesanao sy ny fanakambananao fanompona n'ilay avy-tsy toa mandrakizay dia tompo Allah zany amin'ny zavaboariny ety ambony tany. Anisany sujet na lohahevitra lehibe zany satria nahoana tadidio tsara raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa na Qur'an al-Karim dia mizara anankitelo lehibe. Voalohany amin'izany dia ny aqida, zany hoe ray apahatelo ny Qur'an al-Karim dia aqida avokoa izany. Ary tadidio tsara fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam nipetraka 13 taona tao a Makka taory amin'ny faminaniana zay tonga teo aminy dia satria nahoana satria hanatsara sy ambolavola ny aqida na ny fotompinoan'ny Européen Islam mba hiala ao anatin'ny fanampon-tsampy na ny shirk billah. Amin'ny alohan'ny resadresantsika ireo karazany zany shirk zany dia andaontsika haka tantara anankiray. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam ndray andro dia niaraka tany Muaz ibn Jabal, niaraka izy ireo tamin'ny rameva anankiray dia taorinany i Muaz ibn Jabal. Ka rehefa niaraka izy ireo tamin'ny lalina dia nantany mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao ya Muaz, ori Muaz, hal tadri ma haqqullahu ala ibadihi, moa ve fantatrao inna zony tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpanompony, wa ma haqqul ibadi ala Allah, ary inna ihany koa ny zony mpanompo amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa nametraka an'izany fantahina mpaminany dia namaly Muaz ibn Jabal manao hoe Allahu wa rasuluhu a'lam, tompo Allah sy ny irakan'izy rery ihany no mahafantatra ny valim-panontaniana izay napetraka ao zany ry mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an. Ny zony tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpanompony dia ny fanaovany zany mpanompo zany fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala azy rery ary tsy akambanany amin'ny zavaboary na amin'ny zavatra hafa izany fanompona izany. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhibu man la yushrik bihi shay'an. Ary zony mpanompo anankiray dia tsy fanazazina an'izany mpanompo zany zay mpanompo tsy nanao shirk na tsy nampikambaka ny fanompona any Allah amin'ny zavatra hafa. Zay no zony Allah amin'ny mpanompony ary zony mpanompony amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tadidio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa nisan'ny fahotana lehibe zay tsy andeferany tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy amintsika zanak'olombelona ny fampirafesanao ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa. Allah subhanahu wa ta'ala manaporofa an'izany ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe
inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala de tsy mandefitra, tsy mamafa ny heloka ny olona anankiray zay nanambatra ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa na nampirafy ny fanompona azy amin'ny zavatra hafa. Fa ny akoatran'izay kosa de ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, ny shirka na ny fanompo-tsampy de ny fanaovanao fanompona anankiray ankoatrany Allah. Anao zany manompo zavatra hafa ankoatrany Allah. Na ihany koa anao manompo ny Allah fa rehefa misy teritery eo amin'ny fiainanao, misy ny tsy fahombiazana eo amin'ny tenanao, de manantona zavaboary hafa anao, mandeha amin'ireny olona mpahay zavatra miafina reny ohatra, na mandeha manontany olona, mandeha anao mangatapitahina amin'ny zavatra hafa ankoatrany Allah rehefa tratran'izany teritery zany. Zany dia tafiditra ao anatin'ny shirk billah, na ny fanompo-tsampy na ny famokambananao ny fanompona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fantanina mipetraka amintsika hoe oviana ary noho ny atomboka izany fanompon-tsampy izany. Taddio tsara raha sanabavy tanatin'ny finoana Islam fa Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanamboatra ny Adama alayhi salam dia napidiriny tao amin'ny paradisa, ary rehefa nanao reny hadisona kely reny Adama sy mamantsika Hawa dia nalatsaka tetỳ ambony tany. Rehefa tonga teto ambony tany izy ireo dia nanompo ny Allah subhanahu wa ta'ala irery ihany, tsy mbola nanao an'izany shirk zany mihitsy ny olombelona nanomboka tamin'ny Adama, mandrapa atongavany na mialokeliny atongavany zany mpaminany Noho alayhi salam zany. Inona zavatra zay nandalo? Misy olona anankidimy zay tamin'ny vanim-potoana anankiray, olona mpanao asa soa, mpanao fanompona maro samihafa, mankatiany Allah, olona mentrika, olona modely teo amin'ny tanàna amin'ny resaka fanompona ny Allah. De izy ireo tamin'izay fotoan'izay nanompo ny Allah. Zany tantara zany de voarakitra ao anatin'ny surat Nuh ao anatin'ny boky masina ny Qur'an Karim. Ka rehefa maty ireo olona dimy reo dia nalahelo ny olona teo an-tanàna hoe verolomanga, verolona mentrika tsika. Ka nararotiny shaitany zany zavatra zany ka tonga izy tamin'ny endrika la antitra anankiray. Rehefa tonga teo izy de niteny tamin'ireny vahoaka malahelo reny manao hoe maninona mo raha nangarantsika sary vongana anankidimy zay ataontsika sary mitovy tanteraka amin'ireny olona anankidimy reny eto amin'ity ivelan'ny moské ity, dia rehefa aveo isakatsika avy manao sola dia mivoaka kely eto mangataka doan hatsarana ho an'ireto olona ireto. De efa noeritreretin'ireny olona reny mety tsara zany hevitra zany ka nanangana sary vongana anankidimy amin'ny anaran'ireny olona reny avokoa izy ireo, de isaka ny avy manao sola izy ireo dia manao doan ho an'ireny olona reny. Nandeha ny génération hafa efapolo taona 50 taona taty aoriana dia tonga ndray shaitany tamin'ny endrika lahantitra anankiray ka niteny izy manao hoe maninona mo ireto olona ireto, zany hoe ireto sary vongana anankidimy zay navelantsika eto ivelan'ny moské, maninona raha ampidirintsika ao anatin'ny moské mihitsy izy reto? Ary rehefa tsika manao sola, vita sola tonga de mangataka doan ho an'i Allah, amin'ny Allah ho an'ireto olona reto ihany koa. Am'izay tsy ho adinontsika mihitsy fa efa hitantsika ato anatin'ny moské. De hitan'ny sasany fa hevitra miendrika zany ary hevitra tena tsara ka nampidirin'izy ireo tao anatin'ny moské re sary vongana anankidimy. Nandalo ny génération manaraka zany hoe efapolo taona 50 taona taty aoriana, de inona zavatra nitranga? De tonga ndray shaitany amin'ny endrika lahantitra manao hoe ka niteny tamin'izy ireo manao hoe maninona mo raha ohatra ka ireto olona reto mihitsy no tompointsika, na ireto olona reto mihitsy no atsika manompo ny Allah mangataka doa manao fanompona, de ireto olona dimy mentrika mafinaritra reto no mitondra n'izany fanompontsika zany makany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, zany hoe mpanelanelana antsika mitompo Allah fa ireo olona mentrika satria olona nanao asa soa teto ambony tany. De resy lahatra reny olona reny ka nanomboka teo de tsy nivantana tany amin'ny Allah intsony ny fanompona zay nataon'izy ireo, fa nandeha tamin'ireny sary vongana anankidimy de iny sary vongana iny no mitondra azy amin'ny Allah. Nefa fantantsika tsara fa ny sary vongana de tsy havita hitondra fanompona any amin'ny Allah, ary ny fanompona de tsy misy porte-parole na mpanelanelana fa mivantana any amin'ny atompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nanomboka teo no nanomboka nanompo sary vongana ireo olona tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Noho alayhi salam. Ka rehefa nanomboka nanao an'izany zavatra zany shirk billah zany izy ireo de nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala mpaminany Noho alayhi salam mba hiaro azy ireo sy anarina azy ireo, anala azy ireo
ao anatin'izany fanompo-tsampy zany mandritra ny 560 taona tany hoany. Ka rehefa tao impaminany Noa alayhi salam dia tsy ninohon'izy ireo ary mbola nitoy zany taty aorina tampaminany Ibrahima alayhi salam. Anisany vahoakany de nanompo an'izany sampy zay mivolavolain'izy ireo tamin'ny tanany iny no tompo iny. Ary papany Ibrahima alayhi salam anisany olona zay mpanamboatra an'izany sampy zany no sady mpivarotra an'izany sampy zany lehilahy antsoina hoe Azar. Ary noho ity zany tampaminany Saleh, tampaminany Hud, tampaminany Musa alayhi salam efa hatramin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no toy zany fanompony sampy zany tamin'ireo vahoaka arabo tamin'izany fotoana zany. Ary tao anatin'ny kamba de nisy 360 sampy, 700 sampy no tao anatin'izany kamba zany. Fa kosa tamin'ny Fath Makka no nomeny Allah fandresena lehibe ny mpino Islam ka namotipotika sy nanadio an'izany kamba zany ka tsy misy tavela mandraka ankehitriny. Zay ny andohany zany sampy zany. Satria ireo rehefa nanompo an'izany sarivongana zany de nilaza izy ireo fa hoe zay ne tsy nanompo an'izany hoe nanompo an'io sarivongana io fa nalaina fotsiny izy ireo mpitondra teninay na ihany koa hanakaiky anay makany hanakaiky ny fanomponay any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Efa voalaza ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ka niteny izy manao hoe wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala reo mpanompo sampy na maka tompo ankoatrany Allah subhanahu wa ta'ala de miteny izy ireo fa hoe zay ne tsy manompo an'io sarivongana io fa kosa ataonay fotsiny izy ireo mba hitondra ny fanomponay any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala na hanakaiky anay amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Nefa tadidio tsara fa ny fanompona de ianao miresaka mivantana amin'ny tomponao, tsy misy mpitondra teny, tsy misy mpanelanelana. Zany fanelanelana sy fitondrana teny zany dia anisan'ny shirk billah eo anatrehan'ny finoana Islam. Zay ngamba no ambangovango mahakasika an'izany shirk zany. Fa ndao kosa tsika hijery anireo karazany shirk. Le karazany shirk dia voalohany zany dia ibadat li ghairillah, ny fanompona ankoatrany Allah subhanahu wa ta'ala. Matantentsika hoe misy olona ve manompo zavatra hafa ankoatrany Allah? Eny misy tokoa izany. Tahaka ny seho tany aloha tany manompo sarivongana, anisany fanompona ankoatrany Allah zany. Manompo ny masoandro, anisany nisy zany tamin'ny vanim-potoana mpaminany Ibrahim, ny fanompona volana, fanompona kintana, ary fanompona ireny vodihazo ireny. Eny ankehitriny amin'ny tanàna anankiray de misy fanompona omby vavy no ataon'izy ireo karazany hoe tompoin'izy ireo amin'izay fotoana zay. Misy no famatorana ireny vody madiro masary hafa reny de lasa masina iny vody madiro iny sy ny tary. Anisany fanompona izany hitantsika ankehitriny ary zany de shirk akbar, shirk lehibe ny fanompona ny zavatra hafa ankoatrany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ny faharoan zany dia shirkun fi du'a, ny fanaovana shirky amin'ny alalan'ny du'a. Misy amintsika rehefa manao du'a dia mandeha eny ampasana izy. Mandeha eny ampasana izy dia mitady hoe olona masina ity milevina ato ampasana ty de mangataka fitahina amin'iny olona izay ao ampasana iny. Ary mangataka karazana hoe fiarovana, manantena izy fa iny olona efa maty iny mahavita manao asa soa, mahavita manao soa azy na mahavita manaratsy azy na mahavita ihany koa miaro azy satria efa razana iny zavatra iny. Zany eo anatrehan'ny finoana Islam mialatsiny dia tsy ao anatin'ny fanompona izany, fa zany dia anatin'ny shirk ary ao anatin'ny fanompo-tsampy izany. Satria ny olona efa maty de tsy misy zava-bitany afa-tsy miandry doa avy amintsika. Izy no manantena antsika velona fa tsy antsika velona no manantena azy. Satria nahoana? Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadisy manao rehefa maty ny taranaka Adama dia mijanona eo avokoa ny asa soa rehetra zay nataony, afa-tsy inona, afa-tsy anankitelo. Ka iray amin'ireo anankitelo ireo dia fananany zanany mendrika na fananany zaza tsara endry dia mangataka doa ho azy. Midika izany fa ny olona efa maty dia manantena ny doa avy amintsika fa tsy hoe atsika no angataka doa aminy. Zany dia diso tanteraka. Izy no mamiandry doa avy aty amintsika fa tsy atsika no angataka doa na iandry famonjena avy amin'izany olona efa na de olona masina na de olona mendrika. Eny fa hatramin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam aza tsy azonao angatana amin'ny fasany hoe izy anasoanao. Mpaminany dia tsy mahavita manasoa antsika izy efa maty io. Fa
tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany mahavita manao an'izany. Kaoka antsika hanadio ny ankidantsika na ihany koa ny fotom-pinoana izay misy eo amintsika. Manaraka an'izany dia shirkun fi ta'a, ny shirk amin'ny fankatoavanao ny zavatra anankiray. Misy amintsika zao dia maro ireo lalàna zay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala sy noentiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Fa misy amintsika kosa dia mankatoa lalàna hafa ankoatra n'io lalàna io. Nefa nitadidio tsara ary indrindra moa voakasika an'izany ireo firenena efa mampiatra tanteraka na amin'ny ampahany ny lalàna islamika sy ny finoana islam dia tafiditra ao anatin'izany. Tsy misy lalàn'ny olombelona tsara sy mendrika mihoatra ny lalànany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha mahitanao fa lalàna napetraka ny olombelona sy norafetiny olombelona tsara noho ny lalàna izay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala dia efa nanao shirka anao amin'ny fankatoavana ny olona anankiray. Na ihany koa ampiasanao ny ampahany amin'ny lalàna ny Allah dia ampahany amin'ny lalàna ny olombelona no afangaronao dia efa tafiditra ao anatin'ny shirka ihany koa anao. Na mety tafiditra ao anatin'izany ihany koa raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam ny fitiavanao olona anankiray ka lasa niambo ny didy amandalany Allah subhanahu wa ta'ala. Noho ny fitiavanao ny olona anankiray adinonao ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala. Noho ny fanaranao tenin'ny olona anankiray dia nialanao mihitsy ireo lalàna avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zany rehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny shirk billahi avokoa izany. Manaraka an'izany dia ny fiainianana na ihany koa ny fifantanao amin'ny zavatra hafa ankoatra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika piny islam dia tsy mahazo mifanta raha tsy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa misy antsika mahazatra indrindra antsika malagasy mifanta amin'ny raintsika, mifanta amin'ny anabavintsika, mifanta amin'ny anadantsika, mifanta amin'ny renintsika. Zany rehetra zany dia tsy azo atao raha mbola pino islam anao. Indray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam nahita iray tamin'ireo sahaba dia nifanta tamin'ny rainy. Ka rehefa naheno an'izany izy dia nitodika izy ary niteny izy manao hoe moa ve Allah subhanahu wa ta'ala tsy efa nandrara ny olona anankiray mba tsy hifanta amin'ny rainy, fa rehefa hifanta anareo dia aoka hifanta amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala na ianareo hangina. Zany dia hadisy azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka aoka antsika tsy hifanta hafa-tsy tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Anisany shirk billah ihany koa karazany ty dia ny fiambozonanao anireny zavatra nosoratana sy ny fatorana ka nafatotrao eto na ihany koa nafatotranao na naantonao eny amin'ny tranonao na fantatra amin'ny anarana hoe hirizy. Ireny rehetra reny raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam na dia misy aza andia teny masina ao anatin'ny Qur'an il-Karim fa tafiditra ao anatin'ny shirk billah izany. Mety gaga anao hoe efa miteniteny angamba nyty olona ty fa tsy marina izany. Tadidio tsara fa ny fiambozonanao an'ireny zavatra reny na ny fametranao an'iny zavatra iny eny amin'ny tranonao dia ny ametranao fanantenanao sy ny fitokisanao rehetra amin'iny zavatra iny. Ka indraindray ianao rehefa mitondra an'iny zavatra iny mandeha eny an-dalanao ka voary tamin'ny loza anankiray dia nahitanao hoe no ny fitondranao iny zavatra iny no fiarovana nazo taminao. Na indraindray ianao rehefa tsy tafitondra an'iny zavatra iny ka nandeha teny an-dalana tratrany accident, tratrany loza anao dia manana eritreritra hoe nohony tsy fitondrako an'iny zavatra iny nampitranga an'izao loza zay nahazo ahy ankehitriny. Ka izany zavatra zany rehetra zany raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam dia tafiditra ao anatin'ny shirk billah. Iny zavatra mifatotra iny sy zavatra miantona ao an-trano iny dia tsy mahavita manasoa anao ary tsy mahavita manaratsy anao fa iny zavatra zay nifatipatorina soratra tsy fantam-piaviana no atao amin'ireny zavatra reny. Ka aoka antsika rehetra mba tsy ho tratrany zany shirk billahi izany. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy manao hoe mana'allaka tamima fakad ashraka billah. Ny olona anankiray zay namatitra an'izany na nitondra an'ireny tamima zany zavatra fatorana eto reny na nanantona azy eny amin'ny trano dia efa nanao shirke ary nikomeny Allah subhanahu wa ta'ala izany olona izany. Manaraka an'izany dia arruqya al-mamnua. Misy ampahany amin'ireo ruqya dia voarara ny finoana islam. Nampianarina antsika nefany fa misy ireo tonombavaka vakina intelo maraina mialohan'ny mpisan'ny masoandro ary ny telo ny hariva mialohan'ny ilenten'ny masoandro. Ireo dia anisany karazana ruqya zay azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fitsabona
ara-pinoana izy io azy tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Azo atao tsara ny mitsabo an'ireny zavatra ireny. Mitsabo anao amin'ny alalan'ny Qur'an, vakinao surat al-Fatiha, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul huwallahu ahad, surat al-Fatiha, vakinao ataonao anatin'ny rano, tsofinao anatin'ny rano de sotronao rehefa misy zavatra zay tsy azoazonao na matahotahotra anao, ayatul kursi sy ny tany, azo atao izy ireny. Fa misy ampahany amintsika kosa efa mivoana tanteraka amin'izany zavatra zany. Misy ny olona efa manoratra litera hafahafa, tsy Qur'any, tsy iny le Qur'any intsony no soratanao, fa misy huruf na letra hafahafa ao. Izy amin'izay fotoan'izay efa tafiara miasa amin'ny jiny na ihany koa amin'ny zavatra hafa, izy amin'izay fotoan'izay fa tsy mitsabo noho ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka mila mitandrina antsika amin'izay fotoan'izay fa sode tafanao zavatra voarara na tafiditra ao anatin'ny shirka ianao. Fa ireo zay nataon'ny sahaba, nataon'ny mpaminany ihany no ataontsika, fa akoatran'izay dia tsy ataontsika. Ary ianao ihany koa rehefa tratra n'ireny karazany teritery amin'ny fiainanao de mety andeha amin'ireny olona reny, tadidio tsara fa na izy manao na ianao nandehany de samy mitovy ny fahotana zay ho azonareo eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary anisan'ny shirka ihany koa ny fanaovana voady na ny vava amin'ny zavatra hafa akoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny voady dia atao noho ny Allah subhanahu wa ta'ala. Manao voady anao hoe raha ohatra ka zaho afa-panadinina dia anao i'tikaf any moskey. Raha ohatra ka zaho afa-panadinina na omeny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany karazany taranaka na zaza zany dia anao ifezao mandritra ny 3 andro. Zay no zavatra azo atao. Fa tsy rehefa zaho mahazo an'izao dia anao an'izao manao zavatra hafa voady akoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala de tsy azo atao zany amin'ny finoana Islam. Tahaka an'izany ihany koa rehefa anao manapaka biby fiompy. Manapaka biby fiompy eo ampanapana zany biby fiompy zany dia anaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala no tononinao. Ary tsy vitan'izany fa noho ny Allah no anaovanao an'ilay sorona fa tsy noho ny zavatra hafa. Misy amintsika rehefa tratran'izany fahaterany zany de misy olona manoranao mila mitondra gisa mainty, na ohatra amin'izany hoe mila mitondra osy mainty, mila mitondra akoho zay ranoray ny lokony mena fotsiny na fotsy fotsiny, ento amin'ny toerana ohatra zao amin'ny ora ohatra zao de tapaho zany. Zany rehetra zany de efa fiara-miasa amin'ny shaitan zany ary iblisa alay ilana no namanao amin'izay fotoan'izay. Fa rehefa anao manapaka de andraso amin'ny fotoana zay fanaovana sorona tahaka ny amin'ny Eid al-Adha no fanaovana an'izany, na ihany koa anao manao ankika ny zanakao de azo atao zany. Fa ny sorona ankoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala de tsy azo atao ihany koa. Manaraka zany dia itiany al-kahina wal arrafin, ny fandehananao na famonjenao anireny pomasy na ihany koa ireny olona zay milaza psikidy sy mahafantatra ny hoavy ireny. Eto dia tsara ho fantantsika fa tsy misy olona mahalala ny apitso, tsy misy olona mahafantatra zavatra hoavy, ary tsy misy olona mahalala zay ao ambadikao fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rery ihany no mahalala an'izany. Eny fa hatramin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam aza tsy mahalala ny zavatra zay seho raha ampitso. Satria nahoana mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny vanim-potoana zay nisy azy de nisy namosavy. Ka raha ohatra mahalala zava-miafina izy de tsy tratrany zany famosaviana izany mihitsy. Ary tamin'ny ghazwat Uhud dia rehefa mafy ny ady de pilaka ny nifiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha mahafantatra zavatra miafina izy dia tsy nanao an'izany zavatra rehetra zany na ihany koa tsy tratrany zany fahoriana rehetra zany. Ka ho anao aokanao mba tsy ho adalan'ny olona fa ny volanao no olaniny amin'izany, tsy misy olona mahalala an'izany zavatra izany, na noavinao apitso zavatra iseho rapitso zany tsy misy mahalala an'izany, fa adalainy fotsiny ianao amin'izay zavatra zay hoe amin'ny alalan'ny fijerevana ny tanana fotsiny de hainy no avinao, amin'ny alalan'ny famakina ny tantaranao lasa de fantany ny fizotra ny fiainanao any aorinany, manamboatra vintana sy ny tariny. Tsy misy olona mahavita an'izany rehetra zany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam fa Allah subhanahu wa ta'ala izy rery no mahay an'izany rehetra izany. Anisan'ny tafiditra ao anaty shirk billah ihany koa ny fanaovanao n'ireny karazana magie reny, na fanovana maso, fanovana endrika, na ihany koa famitana ny olona amin'ny alalan'ny fanovana zavatra anankiray reny. Reny dia tafiditra ao anatin'ny shirk satria izy reny misy fiara-miasa amin'ny devoly na amin'ny jinn. Satria ampahany amin'izy reny dia tsy maintsy mandeha ny ampasananao, tsy maintsy manao fifanarana amin'ny jinn ianao zay vao vita anao zavatra anankiray. Zay ngamba no tafiditra ao anatin'ny shirk lehibe zay tsy andeferan'ny Allah subhanahu wa ta'ala, afa-tsy hoe
anao nanao an'izay zavatra zay na tafalatsaka tao anatin'ny zavatra zay ka niova anao vonona anao iova indrindra mialoha kely n'izao Ramadan zao vonona anao iova ary bebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala varavaran'ny tauba dia misokatra ho antsika rehetra raha niditra tao anatin'ny tauba anao dia voafafa tahaka ny tsy nisy izany rehetra zany ka ny karazana hoe solution na vahaolana amin'ny fanaovana ireny shirka ireny dia ny fibebahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala misokatra teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala manaiky ny tauba ataon'ny olona anankiray raha ohatra ka mbola miposaka avy any antsinanana ny masoandro fa raha miposaka avy any andrefana kosa efa tsy misy tsony ny tauba satria efa mitsanga ny farahandro amin'izay fotoana izay amarantsika azy dia reny no shirk lehibe fa misy ihany koa le antsoina hoe shirkul asghar na ireo shirka le kelikely zay madinidinika zay mety mahatratra atsika isanandro zany anisan'izany dia arria ny fanaovana zavatra anankiray fisehosehoana feoboabona mieboebo anao manao zavatra anankiray na ihany koa anao lasa manao vantara amin'ny zavatra anankiray mireharena amin'ny zavatra anankiray tsy noho ny Allah tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana soala tafiditra ao anatin'izany fanaovana ireny asa soreny raha ohatra ka fireharehanina no anaovanao azy zavapoana zany ary tafiditra ao anatin'ny shirky kely ianao amin'izay fotoana zay tafiditra ao anatin'ny shirky ihany koa raha lasa nambavy anatin'ny finoana islam dia shirka madinika ny fanambonian'ny tena misy amintsika noho ny fitoerana misy azy manambony tena noho ny fahalalana misy aminy manambony tena noho ny hoe fahaizana misy aminy manambony tena noho ny hoe toeram-boninahitra na izy ministra na directeur na inona manambony tena mahita ny hafa ho kely sy tsy misy dikany eo anatrany tadidio fa samy olombelona itsika ary samy natera-be vavy ka tsy misy ny ambony sy ny ambany mitovy ny zanak'olombelona rehetra tsy azo ataonao ny manambony tena indrindra amin'ny mpiarabelona aminao indrindra zay olona ao aminao satria tena mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibr la yadkhulul janna raha ohatra ka misy pentina kely fotsiny amin'ny fanamboniny tena ao anatin'ny fonao dia tadidio fa fady aminao ny fidirana any amin'ny paradisa amarantsika azy dia tadidio tsara fa ny shirka dia manimba ny asa rehetra zay ataonao raha tsy mibebaka ianao teneny ny Allah subhanahu wa ta'ala nampitandrina any mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny manao hoe walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ori Muhammad efa nilazainay tamin'ireo olona tonga teo alohana zany hoe mpaminany rehetra tonga teo alohanao sy aminao ihany koa fa raha ohatra ka manao shirky ianao tsy misy ikhlas zavatra zay ataonao dia ho simba tanteraka ny asa soa sy ny fanompona rehetra zay nataonao ary ho isan'ireo olona matiantoka anao kaoka atsika rehetra mba tsy ho isan'ireo matiantoka so de re sanatria ny 20 taona 30 taona fanompona zay nataonao zay dia ho zavapoana eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala noho ninona noho le shirka zay nataonao ka miverena atsika jereo tsara inona daholo zavatra voalaza teo dia hoe aiza amin'izy ireo ny tokony alana ary mbola teneniko hoe misokatra ny varavaran'ny fibebahana vavahady ny fibebahana eo anatreny Allah ary tadidio tsara fa ny olona mpanao shirka dia tsy azo fahasoavany Allah tsy azo lanitra ny Allah subhanahu wa ta'ala tsy azo paradisany Allah raha tsy mibebaka ny condition tokana ihany dia ny fibebahana sy ny fiverenana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra mialoha kely n'izao volana Ramadany izao mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika rehetra mba hiala ao anatin'izany shirky zany ary tsy ho tratra mifankapanahy ka ho tratra n'izany shirky zany ary madio mangarahara ny asa soa zay ataontsika feno ikhlas feno fikasana sy finiavana tsara ary miditra ao anatin'ny paradisa ao anatin'ny atsarana ao anatin'ny fahasalamana tsika rehetra insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh